Fari-pifidianana efatra dia Marovoay, Belotsiribina, Sainte Marie ary Ambanja no averina ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mikasika izay dia misy ny fanamariana izay nataon'ny senita. Tanterahana taon'ny zotra-pifidianana tamin'ny 20 Desambra ny famerenana amin'ny fifidianana amin'ireo distrika efatra dia Marovoay, Belotsiribina, Sainte Marie ary Ambanja izay nodidin'ny CES averina hoy ny eo anivon'ny senita. Misy ny fampelezan-kevitra ka bilitany tokana trano no ampiasaina ary ireo kandidat nifaninana tamin'ny 20 Desambra ihany mandray anjara ao anatin'ny fifidianana izay averina ho toto-saina. Ny senita no mikarakara ny fifidianana solombavam-bahoaka. Rehefa misy ny fifidianana averina toy izay nodidin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana androany dia tsy maintsy tanterahan'ny senita zany zay. Ny ataontsika hoe foto-kevitra lehibe ao anatin'le fitantanan-draha raha-pifidianana amina fifidianana averina toy itony dia apetraka amina fepetra mitovy tamina natanterahana ny fifidianana teo aloha zany ny fifidianana averina. Izany hoe raha iresaka tsika zany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mihitsy dia ireo le candidat rehetra mifaninana tamin'ny fifidianana tamin'ny 20 ny volana Desambra no mifaninana amin'ilay fifidianana izay averina. Lalàna zany dia tsy mamela candidat hoe hitsokan-daharana amin'ny fifidianana toy itony. Ny momba ny lisitry ny mpifidy dia ny lisitry ny mpifidy nampiasaina tamin'ny fifidianana tamin'ny 20 ny volana Desambra no ampiasaina amin'ny fifidianana averin'ireo. Fanamarian'izay dia entina satria ao amin'izao fotoana izao tsika dia ao anatin'le fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy sao miteraka ataontsika hoe fifangaronana fifamahofaho-javatra ao an-tsain'ny mpifidy zany. Ny biletin tokana iny moa dia ny lalàna mihitsy zany no nametraka an'izy iny hoe ho amin'ny fifidianana izay toto-saina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny lalàna manankely dia biletin tokana no ampiasaina zany amin'ilay fifidianan'ireo. Dikan'izay zany dia tafiditra ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny fanotana ny biletin tokana ho an'ireo le fari-pifidianana anankefatra. Tsy maintsy manatota vaovao. Momba ny fotoana hamerenana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Marovoay, Belotsiribina, Sainte Marie ary Ambanja hatreto dia mbola tsy voafaritra izany. Ny azo antoka hoy ny eo anivon'ny senita dia amin'ny fotoana amin'ny maintany no hanatotosana amin'ny famerenana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.